Mamerina ny araba topolasoko vavy amin'ity alina ity fen'ny fepetra marivo-doza ilay andro ratsy tao amin'ny lakandranony Mozambika ary ny salotra ny anarana EOEC Foskady ho tempête tropicale modéré izy arak'izany manodidina ny 520 km isan'ora ny rivotra entiny arana tafiotra 90 km isan'ora raha tao anatin'ny 9 ora farany dia mbola nanohy ny diany ny atsinanana izy ary nafaka hatrany amin'ny 20 km isan'ora vinavinaina hiatsinanana hatrany izy ary hipaka amin'ny morontsiraky atsimo andrefana eo anelanelany Anakaosy Androka Rampitso Vaomaraina. Manoloana izany dia mbola mitoetra hatrany ny filazana miloko mavo loza manambana ho an'ny distrikany Toliara voalohany sy faharoa Betioky Atsimo, Ampany, Belo ary Tsiombe. Entanina ihany koa ny mpampiasan'ny ranomasina eo anelanelany Maintirano sy Tôlanaro arak'izany amin'ny alondrano mety ateraky ity rivodoza ity mba tsy hiandrika intsony mandrapahalasany rivodoza izay. Entanina ihany koa ny mponina amin'ireo faritra voakasika ireo mba anaraka tsy tapaka ny toromarika atolotry ny tompon'andraikitra eny ifotony ary anaraka tsy tapaka ny mahakasika ny vaovao mety toetry ny andro. Zay no azo natolotra ho an'ity alina ity manome fotoananao indray ho an'ny Rampitso Vaomaraina be ho amin'ny vaovao manaraka mahakasika ity rivodoza EOEC ity.